manam-pahefana tsy adidiny mpitondra fotsiny manatitra voninkazo fa adidiny malagasy rehetrarehetra ka zay zavatra tsy nisy hatramin'izay dia mba saika hoe iezahana zany andehanao an'izay fa kanjo moa ino ny setriny fandarohana bomba lacrymogène fa betsaka moa nyresaka mikasika an'iny fa dia fahitana taritra sahady zany hoe tena agnatina état anarchique atsika zao misy miteny mahay miresaky ianareo nefa tamin'ny tetezamita ihany koa nareo mety nanao an'izany efa nivaliko moa zay resaka zay madame Lalatina ny tamin'ny transition zay izy betsaka ny tsy nankatohany iny transition ny nanao fihetsiketsehana rehetrarehetra zany tsy nankatohany iny transition dikan'izay olona tsy nangataka lalana no sady olona tsy nahazo lalana no nanao tanteraka hetsika tamin'ireny fotoana reny ka rariny zany ny fandraisana andraikitra nataony Moreg tamin'ireny fotoana regny fa tamin'ity indray mandeha tiny madame Lalatina mba ny considéré an'ity fanjakana tina dia fanjakana tsy mahavita azy aza manankatoavina ihany ara-dalàna dia mba nangataka autorisation ary nahazo autorisation nefa mbola ino ka ny autorisation azonao ny autorisation nametraka voninkazo fa tsy autorisation hitarika olona eny an-dalambe ko ie manko hita taratra amin'le tsy fahaizana an'le lalàna madame Lalatina amin'ny ordonnance iny ane mazava tsara fa ny fidinana an-dalambe efa fivorivorin'ologna efa misy tanjona hafa zany fa itya avy amin'ny toerana anankiray nazahoana autorisation handeha ho any amin'ny toerana anankiray nazahoana autorisation ka misy andraikitra tokony ho raisiny force tamin'ireny dia hoe manao balisage fa rehefa mahita olona kosa ny oapefy zay izy vao ary tokony mbola hialohavany sommation fa tamin'iny fotoana igny tsisy sommation tsisy inona fa dia tonga dia nandaroko zay ma hoe tsy ara-dalàna regny fihetsika reny enao ve tsy efa nanapo sénateur hoe tsy maintsy ho tonga amin'ireny le izy satria nany hoe mifafantarana fotsiny hoe iza moa zany sénateur Lilson zany dia mety efa mba mailo le mpitondra fanjakana zany so dia hoe anozongozina azy na mety anakorotana azy na ohatran'izany dia tsy maintsy efa mailo io zany efa napozany ireny zavatra hitrangy ireny zany tsy nanampo tena tsy nanampo satria mba heveriko hoe olona tia tanindrazana zany le mitondra niatretiko hoe mba hanana fo mitempo amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy ary tokony mba occasion ho aza mba nanaovandro zareo approche tamin'ny tena hoe io fa mba misy olona mitarika ny malagasy samy malagasy namany araka ny voalaza ny francophonie aza mahazo milahatra ny HVM vehivavy HVM mahazo milahatra fa hoana moa tia mankalaza ny fitiavan-tanindrazana ary zany 29 mars zany événement national fa tsy zavatra any fahafahatany amin'izao ka mba netretiko olona ho tia tanindrazana zany le mpitondra fa kanjo zay le tena nikona teo zay mbola fakifaky antsika fa tena état anarchique le état hoentim-pianakaviana sénateur Lilson resaka mandeha an-gazety amin'izao fotoana izao dia hoe misy harcèlement zay atao anao zany hoe asa mbola tantarainao ihany fa le resaka tany any Brickaville no anomboan'io resaka io tsy efa ampozina ihany zany rehefa miditra eo amina sehatra politika tahaka an'izao ya io moa madame Lalatina ny olona rehetrarehetra moa matony asa dia mitady izay fa ny tena ratsy fotsiny le magnaro am-pahefana magnaro apaty ny mangalatra fa raha ny zavatra tadiavinao ataonao mangarahara ataonao ao anatin'ny fahamarinana tsy misy maharatsy an'izany mitady zany ary eto amin'ny teny mbola veriko foana le teniko za tsy mba mikomanse ady amin'olona zany fa rehefa anao manao ataky amiko dia mahatantesatra ny farany fa niatsy vita mihitsy maninona zany mandrahona ve zany sénateur zany tsy mandrahona fa rehefa manao izy dia masaha sénateur arina be dia be mihitsy ny zavatra adalàna sy ny zavatra maloto ataon'izy iny ka izy moa zao mitady fa tsy haiko hoe iza no atanty iza no tsy atanty rehefa apoitra dolo io zavatra rehetrarehetra bon raisiko aloha le zavatra any Brickaville 1998 satria bon mialatsiny terenako zany eto fa reny dadako zany hoe bebenay zany avy any antanindrazana zany dia be ny tanàna atao amin'io andevranto no miaraka nanao huile l'essentiel tamiko tamin'ny 98 zany hoe atsika zao 2016 efa 18 ans passé zay
Oui, l'essentiel de nataoko reconnaissance io tany io de titré borné amiko. Vina. Tam'izany 98 zany tam'izany de efa azonao le tany. Azoko le tany. Fa tsy hoe nandritra ny tetezamita lasa nanakarena tampoka zany ianao. Tetezamita niary aho nandritra ny 18 ans manao zavatra tsy kelikely amin'io tany io. Rehefa affecté aho amin'ny toerana rehetrarehetra, commandant de compagnie tany Hosy 2004 mandehana ry zalahy milaza azy mahay reo mandeha any Bianco fa ny commandant de compagnie manko tsy maintsy manao déclaration an'le patrimoine any Bianco ka tany amin'ny 2004 efa any amin'ny Bianco déclaration mikasika an'io tany io. Zany hoe mazava tsisy zavatra tahorany amin'io. Izy io efa tokony ho vita fa ny mbola tsy nahavitako azy de saika lany tamin'igny propagandiny hery igny, zany hoe nariko tamin'ny propagandiny président hery io ny vola kely tokony mba namitako anazy. Fa ny zavatra tiako lazaina madame Lalatina, io tany io 18 ans nazoko an'io ary herimpoko tanatin'ny 20 taona. Fa zao mijereva nareo fa fanagnako kely ao a Brickaville io tsy mbola ampahafiriny fananana azony mpanolo-tsaina anankiray ao amin'ny filoham-pirenena anatin'indray volana. Averiko indray mandeha zavatra nihariko kely tanatin'ny 20 taona io mbola tsy mitovy amin'ny vola na fananana halatra azony reto mpanolo-tsaina manodidina ny filoham-pirenena reto anatiny iray volana. Zany zay aloha zany zavatra anananao taratasy proof zany resaka zany mba tokony lazainao any vahoaka ho fantatry ny vahoaka. Lalatina ary ireo mpanolo-tsaina reo zay le tereniko anao hoe ny efa manao taky amiko no azoko resagna fa ny sasany aleo mbola resiko anonyme. Misy mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena ao madame Lalatina ary eto zany de efa miditra atsika amin'le hoe ny fitondram-panjakana de tokony foana zany hametraka zavatra mangarahara ary hanasova hoaka. Fa ny fanontaniana zay ampidiriko amin'le teny hoe ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsy misy firarahana vahoaka fa entim-pianakaviana de entina olona manodidina azy. Miezaka fotsiny manangona harena fa tsy misy zany hoe asa tena ho an'ny tanindrazana zany. Misy mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena ao transitaire io taoko fa fantatry ny maro transitaire ao Tamatavy ao. Mbola tsy teneny colonialarany sy ny transitiny. Jerenareo ao fa manao fausse déclaration presque 50 conteneurs na menaka isan-kerinandro. Amizao atao engrais. De jerentsika koa amina gazety zay safa un mois passé nisy conseil de ministre détaxena ny taxany menaka tsy voadio huile brute. Hay izy tika efa manana raffinerina menaka io mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena. Zany io mpamatsy vola ny filoham-pirenena ao Tamatavy io. Ary misy ministre anankiray moa zay namany amin'izao fotoana zao miaraka manangana an'io raffinerina huile io ary monopoliser menaka eraky ny Madagasikara. Zay ngamba iadivandreo amin'ny ravalimanana io. Ny ao Port Tamatavy ihany satria ao ny lalana ampidirana sy amoahana ny entina maloto rehetra mbola mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena koa no PCA président du conseil d'administration io paoreo. Oui. Jerentsika koa point clé poste clé Jirama mbola mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena koa ny président ny conseil d'administration Jirama ary manontany io amin'ny trésor ianareo fa de lavaka miliara tsy toko tsy forohana ny lavahan'ny fanjakana amin'ny Jirama io hamatsina ny reto fianakaviany filoha. Jerentsika koa ny ramatona ankiray zay objet ny mandat d'arrêt io mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena ny marché rehetrarehetra eraky ny Madagasikara Ramatoa Lalatina dia saika io ramatoa io no mitantana azy. Raha ohatra ka manamboatra EPP izy ny any Fianarantsoa matetika malaza an'izay budget mitovy amin'ny fanamboarana ny université no avoaka avy ao amin'ny trésor. Atsika zany ataontsika ny hamoahana ny zavatra marina rehetrarehetra fa zavatra rehetra mba misy fotoanany ny tenin'ny président ihany no laza mikasika ny PM igny za kosa aloha mahita fa ho avy toy ny mpangalatra koa ny
firodagnan'io fitondragnany zay mahatonga ny olona miteny nareo mihitsy ny androdana anazy ny zavatra tsy mety ataony no androdana azy lalatina satria ny antony tsotro fa tsy nareo akory ny fidianana filohan'ny pirenena dia ny fampanantenana nataony ary rehefa lany izy a dia nanao fianianana fa hanao an'izao hanajany lalam-panondrenana saraka amin'ny anak'Andriamaso. Ny lalam-panondrenana lalatina efa tsy narahiny profon'izany ny assemblée nationale efa be de be mihitsy ny chef d'inculpation efa nataony anteniera nitorina azy fanarahana lalam-panondrenana a partir an'iny efa tsy tokony filohantsony filoha satria navotana fotsiny hoe amin'izany pacte de responsabilité zay ataoko fa tsy haiko na lalana veza zay pacte de responsabilité zay nataony HCC a partir an'iny lalatina dia efa tsy izy tsony filoha amiko satria efa nandika lalana izy fa navotana tsy haiko na amin'ny antonina na amin'ny antonina tsy vitan'izay fa mbola nanohy be de be izy taty aorina reny jerevanao fa manao signature famarotana tanindrazana tany Maurice tsy mandalo assemblée nationale ary jerevy koa amin'ny article 131 lalam-panondrenana izy igny fanaovana tandrevaka amin'ny asa mafiloha io fijaliany vahoaka amin'ny resaka arady social atsika zao nge efa agnatina mi-chemin 5 ans mandat efa presque 2 ans et demi zay misasaka tsisy mbola zavatra natao areto anoherako ny teniny namana sasany hoe avela iasa mpitondra io avela iasa ifiloha io izy nge avela miasa lalatina fa tsy miasa fa ilozany manao business manao affaire araka ny tantaraiky teo saika mpanolo-tsaina ny dolo manangona ny harena mandroba vola tena ary tsy vitany vola kelikely fa tena miliara ny mahatonga atsika mikorosofahana lalana tsy vita fiainam-bahoaka tsy zarizary dia noho ny alatra ataondro zareo ka hiandrihatra amin'novina no hahatantesana an'izay hoe fantanina apetraka hekena ve zay zavatra rehefa miantomboka atsika vahoaka mahafantatra ary voapirofo fa mandroba firenena mangalatra volam-panjakana reto olona reto hatramin'novina atsika no ahatanty an'izay zavatra zay ary io tokony apetraka référence objet na mandadarea objet na resaka avis de recherche et madame Claudine zay raha vavin'ny madame Claudine ihany no vadiny rina raha lahy kory amin'ny senazy zay ny mahatonga izy mikofokofoka be io miaro an'io madama io ary mahatonga izy mamely anahy io satria raha vavin'ny Claudine ihany vadiny sénateur rina Andriamandavisoa zany hoe mpiaraka milomanao ihany reo mpiaraka miratsokombakomba amin'ny halatra rehetrarehetra io zao lasa référence io ramatoa io sy Mathieu zanaky ny président de république satria izy ary zany no obligé ny mandat d'arrêt miantomboko zao ho exécuté ny mpitandro filaminana fa maninona ary ty obligé na mandat d'arrêt tsy exécuté sahala am'izay koa ary amin'ny fitsarana mikasika ny Mathieu ao am koa misy copie zay nitorina azy tany Anjozorobe iny nefa dia tsy suitiny ka izy ary zany no ho torina dia asiana suitiny